ny marika toko 220 andinny 720 ry havana no akatsika afatra amin'ity andro ny akarana anio taona 420 ity. Voalohany any an-danitra Jesoa araka ny ahitantsika azy amin'ny andininy 720. Inona no ataony any rehefa aravina ny soratra masina rehetra dia ny mandrapy mamitina azy ny Romanina toko 9 andininy 730 milaza fa mifony sy mivavaka ao antsika Jesosy Kristy. Satria nahoana amin'ny maha-olombelona marefo atsika 3 taonany nanaovan'i Jesosy ny asa-pamonjeny, 3 taona niarahany tamin'ny mpianatra, 3 taona niarahany tamin'ireo vahoaka ireo, fa mbola no tsy nino, mbola voafatotry ny asan'ilay ratsy samihafa. Noho izany mbola manohy hatrany Jesosy an'ilay mahampisorona azy mpanelanelana, satria izay koa ilay Mesia voaositra, mpanelanelana atsika olombelona sy Andriamanitra. Zay lirany raintsika teo 770 amin'ny 100 ny andininy 2 lasa ny mpisorona, ilay mpisorona mbola manatanteraka hatrany zay mahasoa atsika izany. Masina, tena masina zany Andriamanitra zany. Kely dia kely isika ary tsy manana zay fahamasina dia kely kory ary, indrindra moa fa za mivoninahitra Andriamanitra zany. Fa raha tsy eo Jesosy niakatra any an-danitra ary mipetraka eo kavanana Jesosy, eo kavanan'Andriamanitra ray, mivavaka ao atsika, dia tsy toy izao ry havana ny fiainantsika. Zava-dehibe ho atsika zany miara-matsiaro amin'ity androany ity, fa tsy sanatry mivavaka ory nitsoaka ny tompo, fa tena mbola manohy manatanteraka hatrany ny asa nampanaovan'ny tompo azy amin'ny mampamonjy, zao amin'ny mampisorona, ary indrindra amin'ny mampanjaka, satria toerana be voninahitra zany eo ankavanany iray izany. Ny Hebreo toko 7 andininy 720 tapany farany zay vakina tamintsika teo dia milaza koa ny amin'ny mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ho atsika izy. Vitsy ny mahatakatra an'izany ry havana hoe hoahy ho anao ary tombony lehibe zany Jesosy Kristy miseho anatrehan'Andriamanitra, mipetraka eo kavanany ray any an-danitra. Hoahy sy ho anao zany ny asansona ny andro ny akarana ry havana no ahatsiarovantsika ary fa zava-dehibe tokoa ny fahananantsika Andriamanitra dia Jesosy Kristy zay tena sady olombelona no tena Andriamanitra, akaiky ny ray izy ho antsika daholo zany. Tsaroana ao anatin'izao andro ny akarana izao zany. Vokatra zany dia izao irahana isika hitory-teny, voalaza ny soratra masina teo, hitantsika amin'ity marika toko 220 ity, fa ny andininy 920 sy ny 20, fa rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy dia lasa naninona ny mpianatra? Lasa naninona? Rehefa nampakarina ho any an-danitra mipetraka, fa izy ireo kosa andininy 20 dia lasa ka nitory-teny eny tontolo eny. Vokatra zany fitiavan Jesosy atsika ka niakarina any an-danitra any kosa nefa dia tantara seho tamin'izany andro niakarana zany lasa nandeha nitory-teny eny tontolo eny. Ary io azo ambara hoe eran'izao tontolo izao ry havana. Raha tsy nitory mantsy ny mpianatra tamin'izany dia tsy nisy ny fiangonana, ary raha tsy nisy ny fiangonana dia tsy ho tahaka izao koa aho ianao, satria tsy vita batisitsika, tsy tonga mpandray fanasan'ny tompo, tsy nandray izay fahasoavana samy hafa rehetra nyraisintsika tato amin'ny fiangonana ry havana. Noho izany afatra ray lehibe
entin'ny andro ny akarina koa zany dia zao asan'ny fiangonana ny mitory ny filazantsara. Asan'ny fiangonana izany ry havana, izany no maizy azy ny fiangonana, ary dia ilofosatsika amin'ny endriny samy hafa rehetra, tsy voatery amin'ny vava ihany fa amin'ny teny, amin'ny alalan'ny fitsaboana, fanaovana hôpitaly sy ny sisa, fampianarana, fandroenana sekoly, fanaovana asa fampandrosoana ny maha-olona mihitsy. Zany daholo no ateraka ity hoe Jesosy Kristy niakatra ao any an-danitra ity ary mitoro ny filazantsara amin'ny maha-olona feno, vatana, saina, fanahy ary amin'ny maha-olona ny olona manontolo isika ry havana. Manaraka mbola toizana ihany amin'ny 19 tapany 2 ny tompo ny ara-ny asa taminy. Tsy hoe lasa ny an-danitra any Jesosy dia nanadimy ny mpianatra teto tany, tsy izany fa mbola miara-miasa, tsy mahafoy. Ary rehefa jerena ry havana ity dia hoe miara-mandeha toy ny mifampitatana, ampiny manara-dia azy ny tompo, na dia any an-danitra any ary amin'ny finoana no andraisantsika an'izany ry havana. Tsy mandeha irery zany tsika izay mitoro ny filazantsara, tsy mandeha irery isika izay manao ny asan'Andriamanitra arak'izay nentsony atsika tsy ary avy, fa zao manampy atsika izy mba handresy ny sakatsakana sy ny sarotra rehetra, manampy atsika izy mba hahatongavantsika amin'ny tanjona, dia zao ambabo fanahy ny very ho an'i Jesosy Kristy. Ireo alavitra ny tompo rehetra ny tombontsika mba ho tonga ao amin'ny ry havana. Tsy ny hoe fanampiana fotsiny ihany no ataon'ny tompo, fa mbola manohana atsika ihany koa izy tohany amin'ny lafiny rehetra io zany, ara-materialy, ara-pitaovana izany, ary maika moa ny tohana rakery sy ny ara-panahy ry havana ataony amintsika rehetra mba hampahomby ny fitoriana ny filazantsara. Ny tompo miara-miasa amin'ny mpitoro ny filazantsara, ny tompo miara-miasa amin'ny mpanompony manolo teny, arak'izay ary asa sy zara fanompoana ny raisintsika tsirairay avy. Tsy mandao an'ireny tompo, fa mety isika ny miala aminy raha toa matsiaro mijaly sika, matsiaro mandeha irery sika eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra ry havana. Manaraka ao anatin'izao andro ny akaran'izao koa dia mbola teneniny amin'ny tapany 7 amin'ny 20 fa manamarina ny teny izay ambaran'ny mpitoro ny filazantsara ary manao ny asan'Andriamanitra ny tompo. Zao mantsy mpitondra teny isika, fa tsy tompony teny aloha voalohany indrindra, mpitondra ny tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny soratra masina isika, fa tsy ny fahaizana mampahalalana na ny saina maneritreritra na ny maha isika atsika no zaraina amin'ny olona. Ny tenin'Andriamanitra, mpitondra ny tenin'Andriamanitra isika mba ho fanamafisana, mba ho fanamarinana n'izay ambaratsika, dia io miasa koa ny tompo. Inona ny ataony? Manao fahagagana. Ary dito zany tamin'ny andron'i Jesosy, ary hita zany ao amin'ny asan'ny apôstôly, ary mbola hita zany amin'ny andro iainan'ny fiangonana ankehitriny. Matetika ny ain'ny olona le resaka hoe mirakla reny foana ny ao an-tsain'ny olona, fa na dia nisy aza ny ry havana zany efa fahagagana hoe olona tsy nivavaka mihitsy, olona tsy nieritreritra andray andraikitra mihitsy, nefa dia nanolo tena ho an'ny tompo ary mafana fony amin'ny asa. Fahagagana zany, fa ny an'ny olona veno fa le fahagagana le mirakla amin'ny fijery andavanandro ihany. Mbola mitohy zany fanamarinan'i Jesosy, ny teny sy ny asa ataontsika zany, tak izany koa ny fanasitranany amin'ny lafiny samy hafa rehetra. Ary eo amin'ny fiangonana misaotra ny tompo fa ny sampana fifoazana ny manatanteraka an'izany asa sy fampiarezana zany, fanasitranana ny olona amin'ny aretina ara-nofo, ary indrindra ny aretina ara-panahy, fanamarinana daholo ny teny sy ny asan'ny tompo ataontsika zany. Tsy izany ihany koa
fa tonga hatrany fananganana amin'ny maty azy io kosa aloha dia asan'Andriamanitra ary Jesosy no niteny hoe raha mino azy dia ny asa saony no ataoko ary anao asa lehibe mihoatra noho ny nataon'ny tompo aza isika zay zany le hoe nanangana ny maty izy dia mahavita an'izany koa isika saingy izao zay dia lakle an'Andriamanitra araka ny sitrapony ihany ary tsy azo atao maka fanahan'Andriamanitra ny amin'izany amin'ny fotoana sy amin'ny olona anaovany an'izany ny tompo no mahatanteraka an'izany ry havana apahan'ireo amin'izay ho tsara hotsika ao anatin'izao androny karan'izao zany fa akoatran'io zao hoe tsy miasa rery teo isika dia manamarina koa manapirofo ary manamafy ny asa ataontsika ny fampona tanterahantsika ny tompo zany ireo rehetra ireo ry havana ireo rehetra tantarainantsika ireo dia tsy vo izao ny tompo ny teny an'izany fa efa nasehony zany nandritra ny telo taona ho iaho ny rahany tamin'ireo mpianatra ireo ary ny tena lehibe zay tsarotsika amin'izao ho iaho dia lay hoe Jesosy mivavaka ho ahy Jesosy mivavaka ho anao fa iza moa ao lay vita batiza lay mpandray zay mba ho tsarovan'ny tompo eo akavanany ray zany toko sy hery ary fanantenana ho atsika entina manatanteraka ny asan'Andriamanitra izany ny filazantsara dia milaza tahak'izao ry havana ary eto no amaranina ny toriteny dia mba heritra reto ny filazantsara araka ny lioko toko 720 andininy fahadimapolo ka hatramin'ny faraka amby dimapolo dia milaza fa eo amin'ny tendrombohitra Betania no nitondrany Jesosy ny 12 lahy ka nahita n'io izy niakatra ny an-danitra io fa Matthieu indray ao amin'ny toko 720 andininy 412 dia milaza fa ny mpianatra 12 lahy dia nakany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy nalehany no fidin'ny tompo zany ireo 12 ireo ary dia mbola mitoko izany fifidianana zany taka ny fidianany ihany fidianany ianao ary ny fidianany antsika tonga eto amin'ity anio ity miara-mahatsiaro an'izao andro Pentecoste Ascension na ny karan'i Jesosy any an-danitra izao ry havako lasa eritreritra ao amin'ity fifidianan'Andriamanitra ity raha nijery ny andinitsoatra masina voalahatra ho vakiana androany ny Salamo 9:20 ny andininy 9:10 dia milaza toy izao Psaume 68:18 ry tendrombohitra maro tampona nahoana ianao no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany eny hitoetra ao mandrakizay Jehovah dia somary sarosarotra nandray an'izy dia sao moa manana le dikateny fahenina afantsiana fahenina zany le azo lazaina hoe dikateny faraparana dia ny vakiako le izy dia zao ny hitao ry tendrombohitra maro tampona nahoana ianao no mialona ny tendrombohitra zay tian'Andriamanitra hitoerana eny hitoetra mandrakizay ny tompo inona ny idiran'izany amin'ny fifidianana ny 12 lahy inona ny idiran'izany amin'ny fifidianana asy ianao anisan'ny tonga eto amin'ity anio ity ary manao ny asan'Andriamanitra hatrany inona ny idiran'izany tendrombohitra basana hoy ny andininy 17 mialohan'ity 20 ity ry havako rehefa alalinina dia zao tendrombohitra roa ireo ny iray basana zay manana tendro atao amin'ny 700 metatra ambony avony zany 700 metatra le basana io ary le ziona kosa indray dia 100 fotsiny ambanimbany somary ivaiva no ity basana ity kanefa zao ny tendrombohitra iziona no ny fidin'Andriamanitra nanorenana ny tempolony Jerosalema dia zay zany le tenenina eto hoe tendrombohitra tian'Andriamanitra hitoerana hitoetra ao
mandrakizay izy amin'ny alalan'le tempolin'i Jerosalema. Koa andika an'ity andininy fahavalo-amby folo amin'ny salamy fahavalo-amby enimpolo tsany dia nialona an'le tendrombohitra ivaiva zino ibasana zay avo kokoa tokony ho any no fidian'Andriamanitra itoerana nefa tsy zay. Inona ny hevitra izany ho ao anatin'izao ascension zao averika any ndraiky amby folo lany nentina teny tendrombohitra koa tena hita ny karandeso tany an-danitra ary tsiky reto koa ny tonga eto androany miara-mandray zany tenin'Andriamanitra izany. Ry havako, tsy miakina amin'ny alehibe na ny ankelezana na ny fieronerona zany hoe toerana avo, tsy miakina amin'izany ny fifidianan'Andriamanitra fa izao zay toeran'Andriamanitra, zay toeran' Jesosy Kristy, izany ihany no mahazo voalohany ny voninahitra amen'ny Tompo ary manatanteraka koa an'izay rehetra asen'ny Tompo tanterahana dia ny ao ziona tempoly anaovana fampompivavahana izany. Hitantsika anie izany teo amin'ny tantara jereo fa Maria tovovavy kely tsy dia ahoana akory no fidian'ny Tompo hanao ho reniny mpamonjy. Mitatra ihany Petera amin'ny 12 lahy no tena tsy nahita fianarana indrindra fa mpanarato tsotra isan'andro. Afaka maka ohatra ray fahatelo sady farantsika Timoty, tanora indrindra, sarokenatra, marary lava taizana aretina, zany daholo no fidian'Andriamanitra ry havako. Zava-dehibe ary tsaroantsika ao anatin' izao andro ny akarana izao fa ny fidian'ny Tompo koa ianao, tsy noho ny aminao zany hoe lana vavy mahay na tsy manay, osana malemy tsia, fa tena fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'i Jesosy anao tsarotsika ao anatin'izao andro ny akarana izao. Ny fidiananao anisan'ny fiangonana ka nametrahany zany andraikitra lehibe zany dia anambara an' Jesosy, anambara ny asa-pamonjena, hitoro ny filazantsara iny tontolo eny miavaka lay Jesosy Kristy tompontsika ambara eny rehetra eny. Efa nitenenitsika teo hoe mpaminany izy, efa nitenenitsika teo koa hoe mpisorona izy mpaneranirana atsika, resahantsika koa mpanjaka izy satria toeram-boninahitra lehibe no misy azy zany daholo le hirantsika rehetra teo. Fa izao miavaka mihitsy ity Jesosy Kristy ity, nitsangana tamin'ny maty izy ny andro ny andro Pasika, nitsangana tamin'ny maty izy. Mety ho faty an'ray ao tenatenany eo fa izao eto no manam-porofo ary zany no afatra lehibe ny andro ny akarana fa ny kristianina dia mivavaka amin'Andriamanitra averiny. Ny kristianina dia mivavaka amin'ny Andriamanitra velona. Reo karazan'Andriamanitra rehetra nalahatry ny olona ivavahany eto amin'ity tany ity dia maty, hita daholo ary fantatra amin'ny fasany, sasany mety tsy fantatra fa mbola tsy nisy zany niakatra velona any an-danitra izany. Ry havana, zava-dehibe eo antsika ny mivavaka, zava-dehibe eo antsika ny manompo Andriamanitra velona dia ilay Jesosy Kristy zay ankavanany iray hoy aho teo farany. Ary zay no fidiana ho atao koa tsodrano araka amin'ny filazan'ny Matio, tsy vitany hoe arao tsara le nataon'ny Tompo, miasa manamarina ny teny, manohana sisy zany, fa mbola mitsodrano atsika koa ny Tompo ary manome toko fa tsy afoy, tsy asaraka atsika na dia 2 minitra na dia 1 sekondra aza amin'ny androm-piainantsika rehetra. Iza indray no atenantsika amin'izany
izy no tokoa itsika avitan'izany ry havana Jesosy Kristy mpanjaka, Jesosy Kristy mpisorona, Jesosy Kristy mpaminany. Mivavaka ho antsika mandrakariva, mivavaka ho aso ho anao no mahatanteraka an'izany ry havana koa mahereza ary mahereza fahamarin'ny tompo amin'ny fiainanao zany izy miaraka aminao mandrakariva zany. Amen.